andoharany fotsy andianjolaraka ambin'ny folo voasambotra. Tanora malagasy 700 no manao asa tsy ara-dalàna sakana ny tsy fifehezana ny teny vahiny. Fandrarana eto Madagasikara 570 ihany no manara-dalàna. Manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompoka vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fikonan-doam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Tsy ho tratra ny tanjona amin'ny fitondranana fanavaozana raha tsy miainga avy ny fotony ny fakan-kevitra ho an'ny fikonan-doam-pirenena. Notsaiviny Jeneraly Désiré Ramakavelo fa ilaina ny fampiresahana mazava sy fametrahana ny mangarahara indrindra amin'ny fandanina ny volam-panjakana mba ahafahana mametraka rafitra fitantanana mahomby sy maharitra ho an'ny firenena. Narisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Tsy ahomby ny fikonan-doam-pirenena raha tsy hiainga avy ny fotony ny fakan-kevitra sy ny fifampizarana hevitra hoy ny Jeneraly Désiré Ramakavelo. Tsy ampitsony ny famolavolana-drafitra ambony latabatra fa ilaina ny dina sy ny fifanarahana iarahana amin'ireo olom-pirenena rehetra mamolavola manomboka amin'ny vondrom-piarahamonina tsotra hatramin'ny rafitra nasionaly. Tsy baiko ny fitondrana na teny midina ny fanovana maritra fa avy amin'ny fototra hoy ny fanamafisana raha tena mikendry ny anarina ny rafim-panjakana sy hanavao ny fomba fitantanana ny firenena dia tsy maintsy avela iteny sy andray anjara mivantana ny vahoaka. Fa raha tena hoe miainga avy amin'ny fotony tena mena ndraiky hoe manomboka ny fokotany misy fivirina atao hoe zay moa anatin'le hoe volobe vondrony ray aman-dreny io volobe io atao hoe ray aman-dreny toteny any amin'ny faritra miaraka amin'ny olonany ny tanora sy ny ataotsika hoe ny fiarahamonim-pirenena ohatra fotsiny raha vao minga any koa inona moa ny zavatra tena manahirana ny olonany ary inona ny zavatra tadiavina ho vahaolana satria hoe anatsara ny fiainany mametraka dafitra mihitsy ary tsy dafitra fotsiny tena eritreretiko fa ataony hoe dina piarahamonina manomboka any amin'ny fokotany dia miakatra any amin'ny ataontsika hoe firazana dia miakatra any amin'ny fivondronana ohatra dia zay reny le etaeta rehetrarehetra nandeha isatsokatsiparitra reny no hoentina tia amin'le hoe fionambe amin'ny firenena firazambe pirenena raha vao tsy minga avy any fotony io fa milatsaka fotsiny avy aty ambony dia tsy zavatra iova eo. Tsy maintsy miainga avy any mihitsy azay nge le karazantsika hoe fanavaozana ny fiainam-pirenena. Tsy isy fanavaozana zany io raha tsy minga avy any fotony ary raha vao minga avy any fotony tsy maintsy miova hatramin'ny atao hoe dina pirenena na atao hoe ny lalam-panorenana na ireo ataontsika hoe androm-panjakana reo ary mety misy mbola mipetraka mety misy tokony hovana hoe mifanaraka amin'le etaita indrindra eo amin'ny fantaniam-bola mpanjakana zaka ny fanjakana ave mbola mitazona andreo zavatra be deabe reo. Miantso ny fitondram-panjakana ihany koa i Branco natenaina mba tsy ho voafitaka ka hangatakandro lava amin'ny fanatanterahana ny fikonan-doam-pirenena tsy aivina fa efa nisy teny nomena fa atao amin'ny faran'ny volana Novambra zany na farafaratsiny mialohan'ny hafaran'ny taona 2024 ny fanatanterahana aingana sy mazava ny fikonan-doam-pirenena no ary fanina ahafahana misoroka ny krizy vaovao eto amin'ny firenena. Ilana fitandremana sy fanajana ny teny efa nataon'ny fanjakana mba tsy hiverenan'ny krizy tsony eto Madagasikara. Fotoana lava any conservation satria io zao ny andry andraindray ny vahoaka maro anisa eto amin'ny tany sy ny firenena zany ka mba tokony ho ajaina ilay fotoana izay nampanantenain'ny filohan'ny repoblika na ny filohan'ny fondation tamin'ny vahoaka hoe amin'ny faran'ity volana Novambra ty ny tokony anatanterahana azy. Raha ohatra ka nitongotra ny volana Novambra mba tokony voalohandohan'ny volana Desambra anatanterahana izany conservation zany fa izany no hitondra hevitra fanarenana avy fotony ho an'ny firenena. Sary izany koa no arofanina mba tsy hidirana ao anatiny conflit politika na tsy fitovian-kevitra disadisa ara-politika ary izany koa ny endrika ivoan'ilay accord fakatoavana masamy gasy atsika eo anatrehany